Bon, apparemment, Madame Fanny Soerna, vous n'avez pas de solution, si à ça, dans le processus d'inculpation, c'est y a Tonia, on y a une génération, à la contre, il y a une génération, si à la contre, c'est Christian. Alors là, Madame la ministre, je vais vous appeler la prophète, enfin, la prophétesse maintenant. Parce que là, tu dépasses vraiment, tu te prends pour quelqu'un plus fort que Jésus. Ça, nous va BTP nous la tout madame la prophète, la prophétesse. BTP nous la tout ça, particulièrement, ça dit, affaire à nos aussi, et non, nous ça ramène, on sait ça que c'est. Nous la pine, ça, c'est tout, c'est tout qu'on nous considère, non, alors tout qu'on nous s'excuser, non. C'est tout, on a une pine, on a une mission de faire, azaman, tout, on a fait un maintenant, il y a un peu de social, il y a un peu de famille liste en Facebook, oui, Miss, nous savons que nous avons fait tout dans Kétine, nous conseiller, nous ministre, nous avons les tools, nous avons acheté le poule à gare, nous avons acheté le poule tapis à gare, Adam Sanediou, nous avons acheté ni farcio, quand Miss liste en Facebook, c'est un cas, dire, madame la ministre, so, on a atteint les listes de Judas, oui, là c'est nous la fanatique de tout. Particulièrement pour moi, tu dois être un prophète, prophétesse. Fanasan natsan, tiens, les listes. So on a atteint les Judas, on va faire nos merdes. Maintenant, j'ai dit ça, j'ai rien dit. Laisse-moi tranquille, saute là, c'est une voilà, il y a marlungwa, diffamation, ni oula, tout non, ne me cherche pas d'époux, les amis. Je ne fais pas de diffamation, j'ai rien dit. Ça reste entre nous. J'ai rien dit. Bonjour les amis, bienvenue aux inconnus sans rancune pour les ennemis. Alors, il y a une bonne conférence de presse, notre madame ministre, Fanny Soerna, ça va être PTP, sur la scène, 5 jours, ça va être très longtemps que la scène. C'est-à-dire que ça va être me tient bien au cœur. Voluania, de les resakawe, hanen actuel, si ils ont monté un Christian, bon, moi je ne suis pas pour rendre actuel un Christian. Parce qu'on a une petite si vous l'avez énergie, madame la ministre, ça va faire notre fa encore des diversion de resacrer. C'est-à-dire, si vous avez un métier actuel, c'est fanandaf. On a une française tétuis de la Sanya, Dubaï, une autorité émiratie, on a une française influence à BDP, une influence en français, une guise à paix, une influence en Tika, Malagasy, en Dubaï. Alors, vite, nous l'avons Dubaï, nous rapatrier ni. Ils ont monté une autorité émiratie, vite, tu vois. On est capable de faire des staff faire un métier. Car, rahandan énergie, non, tu me conseilles, non. Attends, les fitarana, des tsarao, par coutumance, les houles, avec le résultat de fitarana, enfin, focaliser, voir ni énergie, non, ça va être mis à Madagascar. Ça tire à Madagascar, au fait, BTP, le houle, manamboula, à Madagascar, vachine, capiazan, voici, tu ne fais une réalité, une ça, voici, on est à Panama Papers, si Swiss Leaks, on est à compte offshore, ça. Zaire ça casse, il faut le fait d'être cité, Ramaïla là, non, Raman la culture scientifique, le fait d'être cité, il faut des conditions suffisantes, c'est à faire une information judiciaire, on renouvelle, manamboula bé, notre abattement, manamboula bé, notre, en actuel, là, c'est Christian. C'est un tournoi.
mamoaka lalàna koa ianao satria zay ny tena asana ministre ny mamoaka lalàna koa anao contre la concurrence mba hidémantelena ny empiment mba ataony sasany amin'ny économie malagasy. Misy lalàna momba ny concurrence eto miasa amin'ny ministère ny économie anao mamoaka lalàna contre la monopolisation et pour la concurrence libre et saine. Zany zavatsany fanaony olona ty andafy daholo zay ny démantelé vanzavony Google ohatra ary misy démantelé any Microsoft koa ara zao. Donc mamoaka lalàna ianao am'izay rehetrarehetra zay. Tsy ho lazaina tsony moa mazava ho azy ny olona be affaire tamin'ny andro ny olona nitondra tamin'ny andro ny première mandat ny andro ny Irina Rajoelina niara nitondra tamin'ny andro ny Irina Rajoelina tamin'ny première mandat 2009 zay miriaria tsy nefa nanangom-bola sy nanodikodom-bola zay miriaria tsisy mampiahiahy azy akory tsisy mampanahy azy akory. Première mandat ny andro ny Irina Rajoelina, deuxième mandat ny andro ny Irina Rajoelina tamin'ny 2018. Le premier mandat le tamin'ny 2009 ny tiako tenenina, deuxième mandat tamin'ny 2018. De aveo koa ny mandat ny Hery Rajaonarimampianina, ny ministre, ny prime ministre. Misy asany sasany amin'izy ireo ny procédure efa en cours mihitsiny ary misy ny sasany efa nandefasana mihitsiny mandat d'arrêt international de niverina teto Madagasikara ary zareo de miriaria calme tranquille sy ny karaza. Oka zava nefany mbola tsy condamné reny olona reny ary manana le présomption d'innocence oka apetsaka tsara zay resaky zay. Fa nasanina tsy zany anjaranao ministre kosa ny manadio azy tanteraka na mitsara azy fa tsy avela suspense ohatran'izao ny dossier reny olona reny. Tsy lazaina tsony koa moa ny olona gaga noho ny resaka affaire financière de nivoaka ho azy. Na le resaka bomba ara tsy anana général bomba tsy anananao koa ny dossier il me semble tsy voafehinao tsony ny dossier fa angamba ny désaisissé am'le dossier anao. Ka amiko le resaka Andry Rajoelina sy anina lany énergie anao ary lasa diversion le izy amiko fa tsy resaka sérieux mihitsy. Za tsy milaza hoe tsy tokony enjenao izy fa zany hoe tsara ho fotsiny izy amin'ny par contumace de avelao anaraka ny cours am'izay ny justice andefaso mandat d'arrêt izy de manaraka ny cours normal ny justice. Fa ino kosa se focaliser amin'ny zava-misy eto Madagasikara fa io mora atao io. Fa tsy ho lany andro tantara an'iny isan'andro atao jijany gilo. Zay ny zavatra tiako tenenina. Fa tsy avela ho ale izy fa zany hoe focaliser le izy amin'ny zavatra misy eto Madagasikara fa le olona manam-bola be vao cité any amin'ny Swiss Leaks sy ny Panama Papers ny teneniko teo any manam-bola be mihoatra ny Javatomanga sy mihoatra ny andro ny Irina Rajoelina ho reny olona reny. De ny volan'ireny olona reny afaka mbola mitohy reny olona reny ary mamoaka vola am'izao sy mamoaka devise sy mamoaka volamena sy mamoaka ny zavatra rehetrarehetra. Ka zay ny tokony hoe le hémorragie ohatr'izay zany tokony ataonao zay anampy inona moa ty ampijanonana azy. Faut dire fa ny bilanao hatreto aloha de maigre rinaka kotomanga. De izy ty Saonjary Malala moa ny anaran'le ministre misambona reo voaengakaingana reny ane second kotoany andro ny Irina Rajoelina reny fa ny tena kasika ny régime andro ny Irina Rajoelina reny coach ny Atsimo Andrefany coach ny iza moa ty Andalamange na sala amin'ireny olona nitondra vola be tao anatin'ny tobile tamin'ny andro ny Rajaonarimampianina tratra nitondra vola be reny ny tena kasika ny régime reny nefa ny tsisy voakasika mihitsy hatram'izao aloha. Ka amiko sao de mba diversion ary le izy tsy te ino aho fa zany hoe lazaiko ihany le izy mba hanampiana anao fa zay ny tena izy anie manampy anao ny tiako tena zavatra ataoko eto. Fa za tsy hidranona fotsiny hoe oui tu es belle, bien sûr tu es belle, oui bien sûr tu es intelligente, mais ça ne suffit pas am'le resaka fitondram-panjakana. Ka zay ny tiako tenenina aminao madame la ministre. Zavatra faharoa tiako tenenina de le resaka hoe Facebook. Izy izy anao hoe oui ny resaka diffamation, ny resaka calomnie sy ny karazany mila mitandrina ny fake news fa tsy maintsy ho tsarainy nareo asa angamba ny tsy haiko
mety ahihinao angamba ny olona manomboka hiteny zavatra be dia be momba anao a ka zay no nahatonga anao miteny an'iny fa nazanynaty zany a tsy mieux placé anao non seulement en tant que ministre fa indrindra indrindra ianao tamin'ny nanao Facebook a be dia be ny zavatra milazainao a plus ou moins tsy marina na plus ou moins exagéré raha tsy resaka am'le resaka premier ministre Heritsalama no lazainao fa nanao an'izao a dia avy eo a niverenanao an'izay le resaka hoe isiny any tsy sao sy sao hoe niverenanao le resaka za tsy mahalala mihitsy ny any momba an'le resaka fa ianao ihany miteny an'le izy ka fake news ve zay sa tsy fake news ka amiko a avy aloha ny olona iresaka fa de toute façon reny olona reny olon-dehibe a miresaka any amin'ny Facebook sy ny karazany aza miteny zany ianao fantatsy ny olona rehetrarehetra fa na tsy Facebook ihany fa na any amin'ny radio na amin'ny fiainana en public amin'ny fiainana andavanandro tsy azo atao any mandainga sy manasoketa ary manao diffamation sy manao calomnie ny olona donc aza manao resaka fampitandremana sy fampitahoana be ohatry reny ianao a satria misy an'le hoe zay tsy nanoto taminareo no kitorabato azy donc tsy mieux placé ianao a am'le izy fahatelo manaraka ny zay ny resaka tiako tenenina de le resaka concours magistrat ny resaka concours magistrat amiko a de nolazainao manko fa hoe zay mahay ihany no afaka je suis d'accord avec vous am'izay resaka zay fa saingy zao raha tena jerena ny mponina rehetra ao Madagasikara ary zay no mahatonga ny olona mitaky fédéralisme anie tsy mitovy ny égalité des chances amin'ny olona rehetrarehetra ao Madagasikara ny sasany manomana examen ohatra zay mipetraka any Ankady Vato a na mipetraka eny Ambatonakanga na mipetraka eny Antaninarenina zay zanak'olona haut fonctionnaire manana connexion internet manana smartphone manana ordinateur dernier cri feno bibliothèque manodidina ny toerana hipetrahany bien documenté reny bibliothèque reny ataotsika hoe monsieur Ratsara-Vintana ny anarany zany zay olona zay si le monsieur Ratsimanambitana hoe na monsieur Rasahirana ataotsika hoe monsieur Rasahirana zay mipetraka any Amboango be any Bemarivo na mipetraka any Manaingazibo any ambanivohitra be ny Manaingazibo any na mipetraka any Ranopiso au fin fond du sud any Ranopiso na any Bevalava ataotsika hoe monsieur Rasahirana ny anarany koa donc monsieur Ratsara-Vintana sy monsieur zay mipetraka aty Antaninarenina sy monsieur Rasahirana na madame Rasahirana zay mipetraka ambanivohitra be ary any Ranopiso tsy mitovy mihitsy satria madame Rasahirana na mademoiselle Rasahirana manko na monsieur Rasahirana dia non seulement satria ny olona any ambanivohitra matetika miasa izy a ny maraina jusqu'à amin'ny hariva satria ny ray aman-dreny ny efa antitra 70 taona 50 taona zany 70 taona sy 50 taona zany efa antitra ihany satria efa konkany aretina sy konkany anoanana raha any ambanivohitra de ny olona iny de ny zanak'izy reny zany 20 taona na 20 taona na 20 taona na 20 taona manomana an'le concours magistrature miasa aloha reny ankizy reny mandrapahatonga ny hariva de rehefa tonga am'izay ny hariva reraka izy fa na reraka ary izy miala sasatra kely de manao révision amin'ny alalan'ny labosina jiro kapoka no anaovany an'le révision sady tsy manana connexion internet mademoiselle Rasahirana no tsy manana smartphone no ny bibliothèque koa tsy misy mihitsy ny eo amin'ny tanàna ambanivohitra misy azy eo Ranopiso fa any amin'ny 100 kilomètre na any amin'ny 500 kilomètre zany zay vao misy bibliothèque zay tsy bien documenté akory reo olona anankiroa reo monsieur Ratsara-Vintana sy mademoiselle Rasahirana zay mipetraka ary Ranopiso sy monsieur Ratsara-Vintana zay mipetraka ary Antaninarenina tsy mitovy mihitsy reo olona anankiroa reo ka ny zavatra angatahako zany de tsotra satria zay ihany moa no mahatonga ny olona mitaky fédéralisme le zay égalité des chances tsy misy zay anisany zany anisany antony takiany olona an'le fédéralisme ka ny angatahako zany mba hampitovy chance an'ireo olona reo zany zay olona susceptible ho lasa candidat
amile concours magistrature tokony anaovana école préparatoire aloha anaovana condition ampitoviana tsara ny condition reo olona reo aloha de mandalo école préparatoire zareo pendant 1 an de aveo amizay manao l'examen magistrature zay ny tiako tenenina areto de mampita afatra ho anareo rehetrarehetra zay manomana an'le concours tsy haiko nefa nandeha le concours fa mbala zao ihany aho amin'ny résultat hitanareo mba afatsika miinterpréter kely azy afatsika manao hevitra zany ka zany rehetrarehetra zany madame Faniko Soerinève matony lazaina teto dia fitiavana anao no antony lazana zany d'autant plus que tu es belle faut pas le nier alors on va pas être méchant avec toi mais ny olona tena tianao ihany no sahy milaza ny marina na de zavatra mety hanafitohinanao ara le izy fa rehefa marina mba ahafahanao manatsara koa miaméliorer tsara ny fomba fiasanao sy ny fomba fitantananao am'le ministère eto koa de ilaza zavatra farany aloha le resaka communication madame la ministre éviter ho ny miresaka isanandro na matetitetika amin'ny télévision fa ny ministre matetika tsy manao commentaire manana culture juridique koa ianao zay ny tena problème atsika anio manam-pahaizana tsika fa tsy lalim-pahaizana tsy manana culture na tsy manana histoire tsy mahalala histoire en matière juridique za zao mino fa ianao tsy mahalala na resaka jurisprudence à l'international matoa ianao milaza hoe ny droit international ny any Dubai ny offshore rehetrarehetra fa manomboka tsy azotsika atao mihitsiny ny manka ny vola avy amin'ireny toerany reny ny volantsika gasy sy ny karazany amiko tsy mahalala ny droit international na ny jurisprudence amina resaka droit international na les juristes classeurs tsy anananao koa tsy manana an'le culture zany ianao tsy mahalala ny histoire à l'international ka ny communication mba ataovy mahalana ihany satria raha manao communication lava ianao ohatrany hoe micréer pression manao pression amin'ny juge sy ny procureur zay manao ny affaire any Madagasikara de lasa ohatrany tsisy indépendance ny justice am'le izy ka be de be ny zavatra azo resahana fa zay aloha ny tiako tenenina atreto ka amin'ny manaraka manao misimisy mandrapiona an'izay soasoava iaby tsika iaby lah